raha verina zafaina zany ty Boeing 777 ty dia nisy fiaramanidina anankidimy novidin'ny orinasa UDAN Aviation izay orinasa malagasy ary nanao immatriculation frauduleuse avion iraniana anankidimy izay notaterina avy any Korea andeha ho any Iran. Rehefa nahazo ny immatriculation avy any Madagasikara io zareo dia mbola nitariny koa fepotona ahafana mampiasa an'izany immatriculation zany dia milaza ny ACM zany fa voafitaka izy tamin'ilay immatriculation ary natao nanaovana osika ilay daty fa efa tapitra ny fepotona nomeny. Ny olana eto dia tsy le fanaovana osika tamin'ilay hoe prolongation an'ilay daty fa le immatriculation zany hoe rehefa mividy avion ianao ka hoe immatriculenao Madagasikara ilay izy dia avion alaina ohatra ny hoe avy any Corée na avy any Singapour mandeha ao Madagasikara ho ampiasaina ao Madagasikara ary orinasa malagasy no ampiasa an'izany fa tsy hoe alainao ny immatriculation sous le drapeau malgache dia alefanao any Iran le izy kanefa tsy nandalo tao Madagasikara no tsy any malagasy tsy an'le orinasa malagasy fa na orinasa iranienne dia eto zany dia Mahan Air. Ny tompona draikitra voalohany amin'ity raharaha ty dia ACM UDAN Aviation Mahan Air ministry ny transport ary ny filohan'ny République sy ny Prime Ministre. Amizao dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe Madagasikara ve no nanafatra ny FBI sa ny FBI no tonga ao Madagasikara ary nanaiky i Madagasikara ho anaova ny FBI enquête satria misy nuance zany. Ny voalazany lalàna dia ny FBI dia afaka manao fanadihadiana ny firenena hafa ankoatry ny États-Unis raha manaiky izany firenena zany raha manaiky fa tsy hoe raha mangataka izy. Eto dia manana intérêt aloha États-Unis pour agir zany hoe États-Unis mihitsy no manana initiative hanao an'ilay enquête. Izy zany manana intérêt afantatra hoe izy marina ny tomponantoko anatin'ity histoire ty satria izy nanao an'ilay sanction internationale contre ny Iran dia izy no te halala iza daholy no nandika an'io sanction io na nanao violation ny sanction io iza daholy. Eo indrindra zany no hoe raha milaza ny Prime Ministre fa ny firenena malagasy mihitsy no nangataka any amin'ny FBI hoe makanesa ty aminay manao enquête dia ohatra mampime ihany. Izy ange mise en cause firenena malagasy mise en cause zany hoe le gouvernement malagasy mihitsy mise en cause tokony ho inculpenao anatin'le izy anaovana fanadihadiana dia izy indray no mangataka hoe tonga fa ty aminay nareo anao fanadihadiana fa izahay vonona tsy tompoko tsy afaka andeha any Madagasikara ny FBI raha tsy manao accord ny état malagasy. Dikan'le hoe accord dia miteny zany ny FBI hoe izahay dia mila manadiady any aminareo iza marina ary ahoana tsara fandeha ny immatriculation frauduleuse nataony UDAN sy Mahan Air io en violation ny sanction izay napetraka amin'ny iraniana. Dia mamaly le fanjakana hoe eny tompoko afaka tongonareo manao ny fanadihadiana dia izay le hoe accord. Samihafa zany amin'ny hoe izahay eto Madagasikara dia tsy manana ny fitaovana sy ny traikefa ananan'ny FBI sy ny Amerikana ka dia mangataka fiara-miasa aminareo izahay mba hampazava ny tiraraha ty izay tsisy idiranareo le izy fa resaka entre anay sy Mahan Air sy ny pays iraniana sy UDAN Aviation sy Singapour sy ny etc. Donc ozy izy lalatina rikotondrasafo hoe dia fanakorontanana sy fahakalana be tsisy resaka fanakorotana sy fahakalana eto fa ny zavatra ataonareo manakorotana ary mahatonga ny fahasorenany malagasy rehetra. Ianareo efa zatra mamoaka taratasy administratif eraky Facebook
alefaso le taratasy, alefaso le taratasy nalefa any amin'ny FBI sy ny valiteniny FBI ijerevanay an'izany dia eo zay miteny hoe ianareo no nangataka sa zareo no nangataka ny accord-nareo sa ianareo no nangataka ny fiaramiasa aminy. À la limite koa dia zao mba hialana sirky hoe tsisy idirany filohan'ny repoblika sy Tsay Christian ary Ravatomanga le raharaha dia mody manadio tena zareo zany hoe manao mamo miantso polisy. Efa fantan'izao fa misy idirany io fa mba anadiodiovana ny tarehany sy mody ampisehoana hoe izahay dia tena transparent total ary zay dia tsy misy ninina reproché, on n'a rien à se reprocher, madio ny drapeau a dia mody izy indray miantso an'le FBI hoe tonga avy mihitsy aty manao fanadihadiananay dia 8 eo otry fa ny mahadiso azy dia zao tsy hoe satria izy mody milaza fa madio ny sainy ary madio ny drapeau-any dia hino ny FBI hoe tsisy idirany io fa ny FBI rehefa tonga eo dia manadiady en toute impartialité ary isikotra hatrany amin'ny hoe izy avy ny chaîne de commandement amin'ity zavatra ity satria ny FBI koa tsy adala ka heritreritra hoe ah bon immatriculation ana avion 10 be zao ohatrin'io ary fantatra tsara fa état mafieux no Madagasikara napiditra hélicoptère na propagande arany mila accord ny Ravatomanga dia hoe apiditra avion anaky 10 be zao Boeing 777 fa tsy hoe jet kely na ohatra hoe ina le easy jet kely le avion kely reny dia meritreritra hoe tsy alala ny FBI hoe ina ny tantaran'io Madagasikara io, ina ny tantaran'io fitondrana mafia io. Zay nataoko hoe aleo mihitsy ny azavaiko amin'ny teny gasy ty ary azavaiko amin'ny fomba mazava inona iza no nangataka ny fidiran'ny FBI amin'io fa zany hoe tsy manino mety amintsika le fidiran'ny FBI satria amin'izay vita ara-dalàna koa ny enquête fa raha ohatra ka ity brigade de recherche ao fiadanana sy ty le tobora tsy mandrava eo ino moa ty sy le brigade criminelle eo anosy no andeha antenaintsika hamoaka ny raharaha ohatrin'io dia ataon'zareo baclé ohatran'le affaire fenoasiny io zay affaire fenoasina idirantsika amina vidéo anankiray hafa moa efa feo sotra antsika manaraka hatrany. Good morning, everybody, ladies and gentlemen. I apologize for making my speech in French because there was a long time I didn't speak English. So I am at ease to speak in French to express my idea. So if necessary, someone will translate. Tout d'abord, je voudrais parler de Madagascar avant de répondre à la question. First of all, let me talk a little bit about Madagascar before answering the question. Madagascar fait partie des plus grandes îles dans le monde. Madagascar belongs to the largest island in the world. Et dispose de beaucoup de richesses naturelles. C'est un pays béni par Dieu pour un meilleur développement. And has huge natural resources, and it's a kind of God benediction. À Madagascar, on peut tout trouver, les ressources naturelles, les richesses minières, les ressources halieutiques, même les bois précieux, on peut tout trouver à Madagascar. Effectively, we can find several raw materials in Madagascar, such as mining, fishing, and also wood. Le climat à Madagascar, comparé avec d'autres pays, je cite des exemples. Il y a des cataclysmes naturels ailleurs et ça crée beaucoup de dégâts
contrairement à Madagascar, on est beaucoup plus épargné par les cataclysmes naturels. Comparatively to other countries, Madagascar has a more, how to say it, moderate climate compared to other countries where we have some cataclysms.